Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Tadidinao ve ny tantaran'ny mpaminany Ayuba alayhi salam. Ilay mpaminany nandefasany Allah subhanahu wa ta'ala fitsapana mahery vaika ary tena enjana tokoa tamin'ireo olona niaina teto ambony tany. Satria tao anatin'ny herinandro monja dia rava avokoa ireo fananany. Zany hoe may ny tanimbariny sy ny tanimbolony. Ringana avokoa ny biby fiompy izay teo aminy. Maty niaraka ireo zanaka ny 410 mianadahy rehefa nisakafo tao anatin'ny trano ka niotsaka izany trano izany. Tsy vitan'izay koa fa mbola nandefasany tompo Allah subhanahu wa ta'ala areti-koditra izany mpaminany Ayuba alayhi salam zany, ary niaina tao anatin'izany areti-koditra mahatsiravina zany nandritra ny 80 taona mahery. Saingy fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay, tao anatin'io zavatra izay niainan'io, fitsapana lehibe niainan'izany, moa vetsika efa naheno mpaminany Ayuba alayhi salam namoaka feo hoe olona niangarany vitana, sa ve efa nandre atsika izy niteny hoe namsavin'olona, sa ve efa naheno atsika izy namoaka teny fa hoe ratsy vintana indrindra na niangaran'izany vintana zany tamin'ny olona nandalo teto ambony tany. Valiny de tsia, tsy mbola niteny an'izany izy, ary tsy mbola tonga tao anatin'ny eritreriny izany teny izay nolazaintsika zany. Fa inona ny zavatra izay nataony? Vomaika izy nifikitra tamin'ny tompo Allah ary nidera azy andro aman'alina noho ny fitsapana izay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala aminy. Satria fantany tsara fa tsy tonga teo aminy izany fitsapana zany afa-tsy hoe handeha hanadio azy amin'ny fiainana eto ambony tany. Ary fantany ihany koa fa tompo Allah manontolo nandefan'izany fitsapana zany dia tia hita ny faharetana sy ny fiaretana izay ataony eo ambony tany. Vokany ripino Islam dia aorinan'izay fitsapana ela izay dia nilamina ny fiainan'ny mpaminany Ayuba alayhi salam. Ary ny tombo 2 avo eny, 3 avo eny, 4 avo eny, 10 avo eny ny fananany teo aloha, ny harenany, ny zanany, ny fiainany dia niova tsara lavitra mihoatra n'ilay teo aloha izany rehetrarehetra zany, dia vokatry ny faharetana izay niainany mpaminany Ayuba alayhi salam. Afatra ho antsika izay andalovan'ny fitsapana ankehitriny. Tadidio tsara fa antsika rehetra io dia nateraka handeha ho tsapaina, nateraka handeha hiady amin'ny fiainana amin'ny alalan'izany fitsapana izany. Ka raha ohatra ka manana pasiansy ianao, manana fiaretana ianao, mahavita miaritra sy mankasitraka ary mideran'ny tompo Allah amin'ireo fitsapana maro izay mahazo anao, dia hisokatra tahaka ny fiainan'ny Ayuba ary ho azo fahasoavana lehibe anao eo amin'ny fiainanao. Isaky ny misy fitsapana mahery vaika mahazo anao dia ampidiro ao anatin'ny sainao ny tantaran'ny Ayuba sy ny fihetsika izay nataon'ny Ayuba, fa wallahi l'azim hiova ny fiainanao ary tsy ampoizinao hiova tampoka ny fiainanao. Eny na dia mandalo ao anatin'ny fotoan-tsarotra mandritra ny fotoana maro ianao fa tsy maintsy miova zany, satria Allah rehefa mahita ny fiaretana betsaka izay niainanao dia tsy maintsy manome anao vahaolana izy ary hanavitra anao amin'ny fiainana eto ambony tany, ary efa assuré ihany koa ny fiainanao anankoatra tamin'izany fiaretana izany. Satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ny olona manampaharetana dia ny vokatsoa, ny fahasoavana ary ny valisoazin'izy ireo dia tsy tambo isaina omeny Allah subhanahu wa ta'ala azy ireo. Zay no fampatsahivantsika apitao any amin'ny hafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.